atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Eo ambany fahefanao avokoa ny zavatra rehetra ry Tompo, ary tsy misy afaka anohitra ny sitraponao. Ianao no nahary izao rehetra izao, ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra ao amin'ny abakabaka. Ianao no tompony izao tontolo izao. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity dioseze mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagnantsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fa 7 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 7 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe ny olona manampinoana tsy miandry valisoa eo no eo. Ndeo renesitsika ireo vaky-teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Vaky-teny masina voalohany, boky ny Abakoka mpaminany. Nitaraina tamin'ny Tompo aho hoe, Tompo, mandra-pahoviana no iantsoko anao, nefa tsy mihaino ahy ianao, ary itaraina aminao aho hoe, fasahiana, nefa tsy vonjenao ihany aho. Nahoana no ataonao mahita ny tsy fahamarinana, ary ianao mijery ny fahoriana, fa fandravana mampasahiana no eo anatrehako. Misy fifandirana ary mitranga ny tsy fifanarahana. Dia namaly ahy ny Tompo ka nanao hoe, soraty ny fahitana, ka sokiro amin'ny fafana, mba amakian'olona azy moramora. Fa mbola misy fahitana amin'ny fotoam-boafetra. Efa mandroso ho amin'ny fotoana fanaperana azy izy, ka tsy amitaka, raha miadam-piavy izy. Andraso ihany, satria ho avy tokoa, fa tsy ho diso. Izay miboiboy ny fanahy ao anatiny, dia tsy mba amin'ny lala mahitsy,
fa ny marina no ho velona amin'ny finoany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Viva cavo confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Vini falicau vini tu, leva fulani si fundici, leva che walloni sa, gira si antaya karazazi. Faiza Andriamanitra sady tu, manjakan'ireo Andriamanika, Viva confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Nataony kaziny ranomasina, mety azo torombasa tanany, mandeha amin'ny akohofa, nanao atsika, fa izy no tena Andriamanitsika, tsika occasion di fiandriny, Zano amarany sy lazany, Viva confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Viva confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. aza de mafotony tany alehatra, tany meriva, lazanareo teny tsapahay, nefa nahitany asa vitako. Taranako ty efapolo taona, tezitrahay, okapania sy tokoiko, mety alala ny tena lalako. Viva confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Tezitra ka mianina, mety tsy adana miaraka amiko, misotra ny tompontsika, zay mifidy atsika, mety miantso atsika, manahitrosany meny atsika. Confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare. Confidi n'Andriamanitra, avvizzo con Tompo, andando a spiaggiare.
Vakiteny masiny faharoe, taratasy faharoe ny masinday Paoly apôstôly ho an'i Timote. Ry zanako malala, mananatra anao aho mba hamelomelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, izay noraisinao tamin'ny fametrako tanana taminao. Fa tsy fanahy osa no nomen'Andriamanitra antsika, fa fagnahy mahery sy be fitiavana ary mahono tena. Koa aoka ianao tsy homenatra ny hovavolombelon'ny tompontsika sy no ny amiko izay mpifatotra ho azy, fa hiara-mijaly amiko no ny evanjely miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Tano amin'ny finoana ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesua, ny mariky ny fampianarana marina renao tamiko. Ary aoka ny fanahy masina izay mitoetra ao amintsika no hentinao mitahiry ny zavatra tsara napetraka taminao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo, ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina nosoratany Masindalioka, voninahitra aneo anao ry Tompo. Tamin'izay andro zegny, ny apôstôly nanao tamin'ny Tompo hoe, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manampinoana ohatra ny voatsinapy iray ianareo, dia mahazo milaza amin'io voaroy azo io hoe, miongota ka mifindra any amin'ny ranomasina, dia naiky anareo izy, ary iza moa aminareo, no manana mpanompo miasa tany, na miandriondry avy agn-antsaha, no mba ilaza aminy hoe, mety afaingana, ary mipetraha ihinana. Moa tsy izao aza no lazainy aminy, amboary ny sakafoko, ary misikina ampihinana ahy, mandra pitsatro, avy mihinana sy misotro. Fa raha efa izany vao ihinana sy misotro ianao, ary moa misaotra izany mpanompo izany akory va izy, satria nanao izay nasainy natao io. Ataoko fa tsy izany, ko ataka izany koa ianareo. Rehefa vitanareo izay nandidiagnanareo, dia lazao hoe, mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tsy maintsy ho nataonay ihany no any vitanay. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Kristiana avy malala, tamin'ny alahady lasa teo ny andro ny laika zay nandalinantsika manokana ny adidy miandry antsika apôstôly laika eo anivony izao tontolo izao, satria izay mono mahalaika ny laika fahazavana sy fanasina eo anivony izao tontolo izao, ary izay indrindra no atrateritsika amin'izao synode fahafito zao. Tany Lourdes niaraka tamin'ireo zanaky ny diocèse any ivelany aho, ary niaraka tamin'ny izy ireo na makafaka mikasika ny anjara toeran'izy ireo eo anivon'ny diocèse ny Avienne. Raha tena marina mba ho eglizy velona, velomin'ny batemy, miara-dalana, miombana, mandray atanana, iraina ho missionnaire, ho tabernakla velona, dia niezaka ny aino, ny fampitandre
ary ny fampizara ny traikefa ny eksperiansy mikasika an'izay fivelomana eo anivon'izao tontolo izao zay, ny fahitana an'izany fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina finoana. Nasaiko izy ireo andefa nivokatra ny dinika natao tany amin'ireo tompon'andraikitra aty Madagasikara, aty amin'ny diocese, mba hoentina amin'ny fotoana ifampitrahofana any Voahemara izay efa tsy helany sony araka ny fantatrasika. Miroso tokoa ary sika sy irery sika amin'izany satria ao anatin'ny volany rojery sika izao ka miaraka amin'ny Masiny Maria, miaraka amin'ny Masimbavy Terezy Jesosy zazakely izay vao avy nosarovasika teo ny fetiny. Matoky ary sika fa androsaka mandrakariva norandrozy izy amin'izay vanim-potoana efa tena akaiky dia akaiky ankalazasika ny tapany voalohany amin'ny synôda izao. Ny tanjona moa araky ny averimberina amintsika dia hahatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana. Ka izay indrindra ry kristianina ava-malala, izay indrindra ny lohevitra dinintsika amin'izao lahady fa 27 amby mandavataona zao. Asain'ny eglizy koa isika amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra andinika bebe kokoa mikasika ny finoana, na dia sy maintsy dinina mandavataona aza ny finoana, satria ny finoana no maha-kristianina sika, ny finoana no iombonantsika amin'ny Jesosy, ny finoana no mahatonga sika ho EOV sy ETA ka ho génération mpanorona manorina eglizy fanjakan'Andriamanitra, ahatonga sika ho iraka eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona eo anivon'izao tontolo izao. I Kristy no misionera voalohany rairay itorony vaovao mafany, ka izy indray no maniraka antsika menakavy, maniraka ny apôstôly ho amin'izao tontolo izao. Ireo manodidina ansika no andranasika voalohany indrindra, fa indrindra moa amin'izao synôda izao satria miara-dalana isika. Ny volana oktobra tokoa ny volan'ny misiona raha teo koa, ka oka ho misionera tokoa isika eo amin'ny toerana misy isika sirairay avy. Aisika sara ny tantarany Lucien Boudvoacho olo sambatra raha nanontanian'ilay masera izy anao ve sy manenina satria raha nanao pretra anao zay dia noraisina amin'ny fomba manetriketrika tahaka ny mopera promotion aminao, fa namaly i Lucien Boudvoacho fa sy manenina izy ary nilazainy fa tamin'ny masera, ianareo masera, ianareo ny pretra, ny voatokana dia indraindray ihany no miatrika an'izay fanirana zay eo anivon'izao tontolo izao, fa izahay maraina sy hariva dia eo anivon'izao tontolo izao maneho ny finoanay, ka noho izany eo izahay no mivelona ny maha-kristianina anay. Talohan'ny Vatikanina faharoa izany valiteniny nentin'ny Lucien Boudvoacho izay tena manambara ny maha laika ny lahika izay, ka ny lahika mivelona ny finoana miombona ny fiainany amin'ny Jesosy. Matetika tokoa isika ry kristianina havana malala mieritreritra fa lavitra izao tontolo izao ka sarotra tanteraina ny hiraka, nefa ny tontolo manodidina antsika no andrahana antsika voalohany. Ary manana modely sika ho isika teo dia Lucien Boudvoacho sambatra, nefa ny modely voalohany ho ansika dia i Masiny Maria, satria izy no misionera voalohany manaraka an Jesosy, izy no tabernakla velona araka ny ambarasika matetika, satria raha vao nahazo ny fiaraban'ny anjely izy dia lasa namonjy an'i Elizabeta rahavaviny, ka niara-ny teran'Andriamanitra izy miravavy. Ny fametrana an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika, ka ezasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro no mahamisionerantsika, fa sy ny hoe fanaovana toroteny eny ankalamanjana, fa ny fiainansika no oko toroteny velona ho asika. Azosika amin'izany ary ry kristianina ava-malala, ny antony nanokanansika ny tanànansika sy ny diocesesika amin'ny fomadino Maria, satria isika no voatokana ka zary manana ny fomadio tahaka ny an'i Maria, fa indrindra moa mandinika sy mbanjina izany tsika amin'izao volany rozery izao. Ary ny Masiny Maria
no mitondra an' Jesoa, ka isika no mitondra an' Jesoa amin'izao andro iainasika izao. Ambaran'ny evanjely amin'izao alahady 27 zao ary amin'ny alalan'ireo vakiteny arosiny eglizy ansika fa sy miandry valiny ny fanatanterana ny hiraka ny mahatabernakla velona asika fa anisany mahasika asika ka noho izany maimaim-poana ilaina noho izany ny manohy ny fandaliana mpinoana mba niteraka ny fiainasika tokoa ny finoana loharano sy fototra an'izay mahamisonera asika izay. Matetika araky ny enitsika tamin'ny fandalinana nandritra ny alahady maromaro zay dia mety misy fotoana mampavesatra izany fivelonana ny finoana zany, mety misy tokoa ny fahakiviana, mety misy ny sedra fa androany ambaran'i Jesoa amintsika fa raha olona manam-pinoana isika dia vita zavatra mahagaga. Io no averintsika matetika amin'ny fomba fiteny hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika, ary zay natao hoe fiainana ny finoana manao ny asan'Andriamanitra. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika. Ka ny fivelomana ny finoana zany dia sy miandry valiny fa anisany mahasikasika identité sika zany ny fivelomana ny finoana. Sy misy valy, sy miandry valy soa io ny olona manam-pinoana sy mba miandry valy soa satria mpanompo izy. Miaina izany Masiny Maria raha nandeha nanambara ny vaovao mafaly tamin'ny Elizabeta ary ny zanona nanompo tamin'ny alalan'ny fanampinan'i Elizabeta zay efa bevoka izy araky ny ambaran'ny evanjely. Ka izay indrindra ry kristianina havana ny fivelomana ny finoana maha kristianina sika dia sy takina valiny fa fiainana andavanandro. Mety anytany koa nefa sika ahoana ny afantarana ny finoana velona ary? Ny voalohany dia isika mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no iainansika. Ka izay indrindra ry kristianina havana izay no nataon'ny Masiny Maria rehefa nanao eny izy aoko tanteraka amiko araky ny teninao, ary izay ihany koa no ataosika mianakavy rehefa avy mandray communion sika. Amen. Ka manomboka eo dia miombona amin'ny Jesoa sika, zay natao communion tahaka ny Masiny Maria miombona amin'ny Jesoa rehefa avy nolazainy ny arkanjely Gabriel izy. Ka rehefa tapitra ny fankalazana ny Eukaristia dia ny pretra milaza amintsika hoe hitantana ny diansika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra ho isika satria ny fiainansika zary fiainana misy an'Andriamanitra, ary zay ny fianakaviana eglizy kely satria misy an'Andriamanitra, ary dia zay ny fiainam-pinoana zay ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'ny reo manodidina ansika. Ny afantarana ihany koa fa mivelona finoana isika, mivelona ny finoana isika, ny afantarana ny finoana velona dia ny fisehoany zay eo amin'ny ataosika, zay le lazaisika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika. Ka io asa sika io zany asan'Andriamanitra, ka izay natao hoe finoana velona, ary dia izay no nataon'ny Masiny Maria tany amin'ny Elizabeta ny karakara sy nanompo any rahavaviny izy. Ry kristianina havana malala azo lazaina fa fotom-pampianarana lehibe no atolotra ny eglizy amintsika amin'izao volana oktobra izao, amin'izao volana mieloha ny fandaliana-pinoana ataosika amin'ny sinôda fahafito, satria ahafahasika mandinika sara ireo mistera ny famonjenansika amin'ny alalan'ny fanaovasika ny rozery. Ka ibanjinansika mandritra n'izao fanjavan'ny Masiny Maria izao ny izay
fiainam-pinoana ny misteriny famonjenasika izao ka tonga sika ary anao hoeny tahaka ny Masiny Maria. Ary izay indrindra ry kristianina ava malala no ampisehivy ny bokin'ny Abakoka amin'ny vakiteny voalohany fa ny olona manam-pinoana hoy ny bokin'ny Abakoka dia velona mandrakariva ary ny fivelomansika ny marina eo amin'ny fiainansika dia manambara fa velona ny finoansika ary dia izay no ezasika amin'izao sinôda izao mba andrava lay rafi-pahotana izay mangeza sika ary anisany mahatonga n'io rafi-pahotana io ny lainga sy ny fitapitaka ary ny fitiavatena ka ametraka araka izay fisilovany fanahy masina sika mandritra n'izao sinôda izao rafi-pivelomana ahitasika ny fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontolo ka izay indrindra no sy mainsy etresika n'izao sinôda zao azo sika ny saina ny sara ary no miandry antsika fahasoavana mampifahasoavana ary dia izay no natonga ireo mpianatra ao amin'ny evanjely na ny tany an'i Jesoa ary nitalao tamin'i Jesoa hoe ampitomboy ny finoanay izany hoe nasapa izy ireo fa marefo dia marefo izay finoana izay mora voahozongozina izay finoana izay ary fantany fa mbola lavitra ny finoana ka nilazany Jesoa tamin'izy ireo na dia bitika aza ny finoana dia ahavitana zavatra mampitolagaga araka ny voalazany Jesoa ao amin'ny evanjely mampifindra tendrombohitra izany hoe nitadiavin'i Jesoa zany sy hoe zavatra goavana fa zavatra zay mampiombona ansika aminy ary izay zavatra mampiombona izay no avitasika zavatra mampitolagaga ary izay ihany koa ny risika ary amin'izao sinôda izao sy hoe avita zavatra mampitolagaga sika fa anambarasika nyizay finoansika zay ka i Jesoa no anatanteraka an'izay dingam-piainana ataosika amin'izao sinôda izao ny olana manko matetika dia satria sy omensika toeran'Andriamanitra miasa samirerisika mitady an'Andriamanitra isika ka sy Andriamanitra izy no hitasika fa mamorona Andriamanitra isika ary zay ny fanompoasanto nitadiavin'Andriamanitra dia isika hitodika aminy ka anome toerana azy sinona zany fa manao ny asan'Andriamanitra dia io no averimberisika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra nao nasasika ary zay ny finoana izay ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona moa ity asan'Andriamanitra manambara fa manana finoana velona isika sy inona ny manao ny asan'Andriamanitra fa ao anatin'ny fahamarinana isika mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary miaina ny fihavanana sady kristianina no malagasy manambara tokoa amin'izay fa velona ny finoansika ka io no ambarany Abakoka amin'ny vakiteny voalohany na dia eo aza ny akivina mety ketraka sika eo amin'ny fiainansika andavanandro fa indrindra amin'izao andro sarotra izao ka mety hovon'ny fakapanahy isika ka anomesina an'Andriamanitra azy dia hoy ny mpanoratra ny bokin'ny Abakoka hoe fa ny marina no velomana amin'ny finoana raha isika tokoa mivelona amin'ny finoana ka mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika dia izy no ametraka sara an'izay finoana izay ho lala mpivelarana ho ansika ka ny finoana dia sy inona fa fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra
manao ny asan'Andriamanitra isika raha manao ny marina. Io no antitrateriny Abakoka voandreny isika teo, miala amin'ny lainga sy ny fitapitaka sy ny risoriso, mieritreritra fa mampanjaka ny fifankatiavana, ny rariny sy ny isiny, ary manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ho isika. Izany ny atao hoe mivelona ny finoana, izany hoe omen'Andriamanitra sika maimaim-pona ny finoana, fa izay koa ry kristianina havana aoka ho fantatra sika fa fanomezan'Andriamanitra ny finoana, ka izay indrindra nahatonga an'ireo mpianatra ny talao tamin'i Jesoa ampitomboy ny finoanay, ka izay indrindra koa ny sy maintsy ametrahana ny fivavahana eo anivon'ny fiainansika, ka azo sika onona tsara ary no nahatonga sika nametraka ny lohevitra io amin'izao dingana voalohan'izao, dia sinona fa fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana ao anatin'ny fivavahana no andaliana sika an'izay finoana izay. Ary ny finoana velona dia ny manao ny asan'Andriamanitra, ary ny manao ny asan'Andriamanitra dia ny manatanteraka ny sitrapony. Milaza ka izay indrindra no ambarany Jesoa ao amin'ny evanjely voandreny isika teo, maimaim-pona ny fanompona, satria fanomezan'Andriamanitra maimaim-pona ny finoana nomeny antsika, ka mahatonga sika araky ny fanoharana hoe mpanompo sy mahasoa izahay, fa izay sy maintsy ho nataona ihany no any vitanay. Tiany Jesoa isika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia isika manompo ny namasika, ary zany raha teo nataony Masiny Maria modely ho asika rehefa tany amin'ny Elizabeta ravaviny izy. Ny anjara sika zany araky ny averimberisika teo dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompona azy. Fantasika fa sy mifanaraka amin'ny hevitra n'izao tontolo izao ny fanompona voalaza sika eto, satria nan'izao tontolo izao dia nitadiavany dia izy no tompoiny. Mifanohitra amin'izany ny tiany Jesoa lazaina raha milaza izy hoe ny fanompona, satria i Jesoa tonga hano fa sy ho tompoiny, ary izay ihany koa dia manambara ny finoana velona, ny fahafoizana sy ny fanompona araky ny naverimberitsika izay nandritra ny alahady maromaro, dia manambara finoana velona ho asika. Izany no maha-kristianina asika, izany no maha-misionera asika, ny maha-tabernakla velona asika tahaka ny Masiny Maria. Izay no antony nandehanan'ireo misionera taty amintsika, anompo asika, anompo sy kasaka izay mahasoa asika, ary izay ihany koa ny mbola ampisahivina amin'izao fanatanterahasika ny sinôda izao, satria nisy loharano sy fototra ny finoansika, ary vokatry n'izay finoana velona nananan'ireo zokisika misionera no nahatonga sika tahaka izao. Mahatonga ny fiainansika mahamokatra izany, nefa mahamokatra sy araky ny fihevitra n'izao tontolo izao, satria raha ny an'izao tontolo izao dia fanilikiliana izay mahamokatra izay, fa nanisika noho ny fahasoavan'ny finoana dia mampiombona ary izay fanompona sy fahafoizana izay no mahatonga sika mandray atanana, ka mahatonga ny eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra fratelli tutti, olo raika sika ziaby. Ireo no antitrateriny masindaha-Paoly nananatra any Timote zanan'izy ao amin'ny vakiteny faharoa, ary ho indrindra izy: ry zanako malala, mananatra anao aho mba hamelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, izay noresinao tamin'ny fametraho tanana taminao. Sy fanahy osa no nomen'Andriamanitra antsika, fa fanahy mahery sy be fitiavana, ary manao ny tena kohoaka ianao sy homenatra ny hovavolombelon'ny tombontsika, sy noho ny amiko izay mpifatitra ho azy, fa hiara-mijaly amiko noho ny evanjely, miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Ry kristianina havana, efa tongotra tokoa ity ny sinôda,
ary ao anatin'izao volan'ny oktobra zao volan'ny misiona isika ka ny loharano sy fototran'izay teny batemy eglizy olo velomin'ny batemy ka lay bateminy resika araka voalazan'ny masindapoly zay dia nandresasika ny fanan'Andriamanitra lay fanay mankahery asika ary namafisina izany tamin'ny confirmation ka nahatonga sika ho vavolombelona ho kary ho tanylonaka isika ka mamokatra isika raha mijoro ho vavolombelona na dia amin'ny fotoana sarotra na misy mpanenjika dia oka izoro amin'ny fanimpona ary izay no mahatonga sika milaza matetika hoe ny finoana sy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka isika zany iasany ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay asan'Andriamanitra izay no mavesatra sy makarary ary manahirana indraindray kanefa rehefa iasan'Andriamanitra ka voavadibadika ny tany dia manjary mamokatra be ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro ary dia izay no antenaisika avy amin'izao synôda izao ka na dia kely aza toy ny voasinapy aza zay mirosaka ao amin'ny tany sika izay dia ny finoansika dia manantena isika fa amokatra be ary afaka ialofan'ny be sy ny maro lay finoansika araky ny afatry ny Jesoa ao amin'ny evanjely. Ry Jesoa tompo, ianao tokoa no mampianatra anay sy vitany mampianatra fa manome ohatra velona ho anay. Ianao tokoa no misioneran'ny ray ka tonga eto anivonay nanolo tena ho mpanompo mba hanavitra anay. Ampianaro ary izay mba ho tena mpanompo matoky tokoa na dia fantatrao ny fahalemenay nisy famendrenay ka ikasaka mandrakariva ny masoa. Ry Maria reninay io reniny mibanjina anao manokana izahay amin'izao volana oktobra izao ka ampianaro ary izahay mba hoeny mandrakariva ny fiainanay anao ny asan'Andriamanitra izahay ka amin'izay Andriamanitra no anao ny asanay ka ho lavorary izay asa ataonay sy inona fa ny fanitarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra fandrindra avy amin'izao synôda izao. Masinday Josefo akinonay aminao niezaka rehetra ataonay ka mba anao ny asan'Andriamanitra tokoa izahay amin'ny ataonay rehetra. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.